vavaksika tompoko, misaotranao zay Andriamanitra Raibe fahasoavanao, manahoana ny fitiavanao ny taranak'olombelona, efa nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izahay zay eto zao dia anatin'izany sy mba ivelan'izany zahay koa dia anisany olona tianao ka nomenao ny zanakao lahy tokana, fanomezana lehibe ho an'ny olona rehetra, mahenika ny olona rehetra zany, mahenika ny taranaka tamin'ny lasa mandrakakehitry ary ny taranaka zay mbola ho avy aza, zay mbola tsy miseho dia efa mahazo anjara am'izany. Dia misaotranao zay Andriamanitra Raibe fahasoavanao, mangataka anao zay mba omeo anay ny fihenoana ny zanakao, satria ny zanakao no avelanao hiteny aminay, koa raha miteny aminay izy dia omeo anay ny hihaino azy, omeo anay ny hisakosako ny teniny, omeo anay ny hampiditra ny teniny ao anatin'ny fonay Tompo. Dia tahio ty fiangonana ity, tahio ny sirairay Tompo, fantatrao aby izy rehetra, na iza sy mba misy olona tsy fantatrao, na ny lavitra na akaiky dia fantatrao koa ny olona raha mbola eny an-dalana izy, fantatrao ny eritreriny, omeo zay angatahany aminao, omeo zay mampangetaheta azy, ary raha misy zavatra tsy mahasoa azy dia angataka aminao zay mba hanafoana an'izany anatin'ny fo. Dia mitenena Tompo fa mihaino zahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tenin'Andriamanitra zay anjara sika am'izao koa Tompoko, dia raha sika mahita zany amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Lioka 2:1 ka hatramin'ny 4:11. Lioka 2:1 ka hatramin'ny 4:11. Kizao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nisy didy navoaky Augusto Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakana. Izany no fanoratana voalohany, natao fony Kirinio nanapaka tany Siria, dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilea, dia avy tao amin'ny tanàna Nazareta hankany Jodia ho amin'ny tanàna Davida zay tao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaky Davida sy ny mpianakaviny, mba ho izy sy Maria fofombadiny zay efa bevoka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga gn'andro hahavelomany, ary niteraka ny lahy matoany izy, dia nihodidiny lambanjaza ka napandriny teo amin'ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ary nisy mpiandriondry tamin'izany tany zany nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina, ary nisy anjelin'ny Tompo nisangana teo anilany. Ary ny voninahitry ny Tompo nanelatrelatra manodidina azy, karakitaka indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa ino milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary zao no famantarana ho anareo, ianareo hahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nidera n'Andriamanitra nanao hoe: voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona gasitrahany. Iray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isa-taona no andrenesasika ny filazantsara ty, filazantsara ny fahaterahan'i Jesosy. Amin'ny ankapobeny zany dia ao anatiny atao hoe filazantsara ny fahazazana misy azy ty. Misy fahazazana roa sosinao, fahazazana anankiray dia ny fahazazana zao lampanao batisa, ary ny fahazazana anankiray dia ny fahazazana Jesosy. Zao na mpanao batisa
tamin'ny fahazazany dia resahinao. Jesosy tamin'ny fahazazany dia resahinao. Anisan'izay ny teny zay anjarantsika androany. Mahagaga ny fomban'Andriamanitra. Saroana an'izao ny zavatra nataony Kaisara anankiray. Kaisara moa zany mpanjakany Rômanina, mpanjaka lehibe tao Roma. Fony fahavelin'ny apôstôly nivorivory tao Roma daholo ny kristiana, tsy mety miala tao. Nahagaga fa dia taolo zareo no miara-niangona dia tamana tao moa zany. Inona moa no nataon'Andriamanitra? Ity mpanjaka Romanina ity Kaisara Romanina ity dia namoaka didy izy. Didy lehibe no navoakany. Noroahana tao sy maintsy miala tao Roma daholo ny kristiana rehetra. Misy zavatra nanahirana azy nataon'ny kristiana ka dia nandray fepetra mahenjana izy mba handroaka ny kristiana miala tao Roma. Nisoaka tao Roma daholo ny kristiana rehetra tamin'izay, afa sy ny apôstôly ihany. Ny apôstôly niaritra tao ihany. Soa ihany fa nisy an'izany fandroahana zany, nisy an'izany didy navoakany Augusto. Claudio zany fa sy Kaisara moa zany, sy Claudio fa sy Augusto ty fa Claudio ny anarany. Claude zany amin'ny teny vazaha kehitriny. Ny Kaisara Claude zany dia soa ihany fa namoaka an'izany didy zany. Fa rehefa niparitaka ny kristiana dia nitory filazantsara eran'ny tany manodidina izy. Sy nanao an'izany izy raha sy niroahana tao, raha sy misy didy henjana sy afaka nanao an'izany izy. Ka dia zay no anaovantsika dia mahagaga ny fomban'Andriamanitra. Azo natao ny misarika ny tsirairay hoe mandeha ary, fa tsy manao an'izany izy. Fa nampiasainy ny zavatra teo amin'ny toerana misy. Nampiasainy ny fahefam-panjakana mba nanaparitahana ny kristiana hiala tao Roma. Ka dia nisy nitoroteny tany Samaria, nisy nitoroteny tany amin'ny toerana samihafa eran'ny Roma zany. Zay ny fomban'Andriamanitra. Ary sy zany ihany fa misy ohatra maromaro ihany koa he. Mahatsiaro koa sika ny tantara anankiray, dia ny tantaran'ny lehilahy atao hoe Josefa, zanaky Jakoba. Misy 12 lahy zanaky Jakoba. Navidiny rahalahy izy io fa be fitati-bolana loatra. Ka dia navidiny rahalahy izy. Ndao havidy le kely ty, navidy tany amin'ny tany Egypta tany izy mba ho andevon'olona any, dia sy mitlanga sony. Dia nanaovana vandivandy hoe lany biby izy, ity ny akanjony hosira. Ka dia mahafoizanao radada zay rainy Josefa, Jakoba zany. Taorena nefa dia zany Josefa zany nanana fanomezam-pahasoavana, mahay namantatra nofy. Nofy ny mpanjaka ny Egyptiana zay nanahirana tamin'izay dia hay lasa lefitry ny mpanjaka tany Egypta Josefa. Iza ny nanampoan'izany fomba fiasan'Andriamanitra. Sahatrany zany avidiny namana ho tonga andevo zany, kanefa tamin'izany ny lalana hitan'Andriamanitra nanavotana ny taranaky Jakoba. Rehefa tonga ny misary dia ireo ny taranaky Jakoba tonga ny vidy vary tany Egypta. Soa ihany fatao Josefa. Josefa nahafantatra an'ireo rahalahin'ireo hoe reto ane ireo rahalahiko nivarotra reo. Dia sy niteny aloha izy, fa rehefa tamin'ny farany izy dia nanao, ianareo dia nieritreritry hoe hamono any, kanjo Andriamanitra nikarakara azy. Eto amin'ity teny anjaratsika ty sika zao tompoko. Inona ny zavamisy? Ny zavamisy dia nisy didy mpanjakana, didy navoaka ity rangahy atao hoe Auguste zany, Auguste Kaisara. Didy zany dia mampanoratra, manao recensement ny vahoaka iran'ny fanjakana. Tianao fantatra ny isan'ny olona tokony handoa hetra, tokony ho hanao miaranila hiaro ny tany.
dia nampanoratra ny olona izy samy mody amin'ny taniny avy. Zay ny fomba fanoratana, samy mody amin'ny taniny avy ny olona rehetra, mody an-tany razany daholo dia any soratana iza n'inona iza n'inona avy amin'ny taranakiza. Tao anatin'izay dia misy asan'Andriamanitra kay fanerena ny olona hody any amin'ny tany. Rehefa avy eo dia miverina amin'ny toerana mahatamana ihany moa, sy moramora zany, dia be zany, karazana hoe mouvement de masse misy tamin'izay fotoana zay. Tao anatin'izany nefa dia saroana ny fanevan'ity noelisika ity. Ny fanevan'ny noelisika dia zao nalaina tamin'ny filazantsara ny vakina teo, nomeny ny zanany lahy tokana. Zany zanany lahy tokana zany dia Jesosy, nomen'Andriamanitra. Izy ny mahita ny tanana hanomezan'Andriamanitra an'izany. Misy mahita ny tanan'Andriamanitra ve? Tsy misy. Nefa dia Andriamanitra manome ity ny zanako omena anareo. Misy tanana tsy hita maso, tanan'Andriamanitra tsy hita maso manolotra ny zanany. Miafina zany toko, miafina mididina navoaka ny Auguste Kaisara, didy henjakenzana ihany zany. Kanefa dia ao anatin'izany Andriamanitra manolotra ny zanany. Dia mba hafahafa zany fomba fanolorana zanaka zany ataon'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny didiny Auguste Kaisara. Eny tompo, hain'Andriamanitra zany. Kanjo Maria voatendrin'Andriamanitra ho reniny zanany, ary fofombadin-dehilahy atao Josefa. Izy ireo tsy mieritreritra ny hoe hody any an-tany razana any Nazareta. Soa ihany fa misy an'ity didiko anjakana aty dia tsy maintsy mody any Nazareta izy ireo hisoratra any. Sao dia sika mieritreritra hoe hisoratra amin'ny mairie zany. Tsy zany fa recensement ty tompo, recensement ty hisoratra anarana ho isan'ny fianakaviana zay moninany, zay manana firazanana any. Dia lasa koa izy mivady zany, sy izy mivady moa fa malaky ny resaka fa izy mpifamofo. Lasa izy. Inona ny fiaran'andehanana tamin'izany? Apondra na borety. Elan'ela dia tonga any Betlehema, tanànan'izy ireo, tanànan'i Davida, razamben'izy ireo. Teraka tamin'izany Jesosy, zaza, zanaky Maria. Fa sy tonono koa zanaky Maria sy Josefa, zanaky izy roa ihany. Fa saingy Josefa zany dia zanany amin'ny fomba eo anatrany lalàn'Andriamanitra, dia izy ny ray. Fa efa nitononitsika tamin'ny fikepinoana teo fa nitorotoronina tamin'ny fanahy masony izy, nateraky Maria Velzina. Zay no nahatonga olona ny zanak'Andriamanitra. Ao anatin'izany diabe zany, ao anatin'izany mouvement de masse zany dia misy tanan'Andriamanitra tsy hita maso manolotra zavatra ho sika. Ary angavy hitan'izany fa rehefa teraka izy, iza ny mahita azy, iza ny mahafantatra azy, sisy mahafantatra azy. Ary an-tranombilina reny tara moa ka tsy nahatratra ny tranom-bahiny sony, feno ny tranom-bahiny, teraka tany izy tany amin'ny fihinanam-bilina tany. Moramora no teny hoe manefy tena izy, sy dia zany loatra moa aloha, fa tsy nahita trano ka. Fa ny fomba an'Andriamanitra zay no manefy tena. Andriamanitra manolotra ny zanany, manome ny zanany amin'ny fomba tsy takatry ny sain'olombelona. Miafina zany fomba an'Andriamanitra zany. Mandraka ankehitriny dia miafina ny fomba an'Andriamanitra. Isika rehetra mahalala fa ndraindray dia tsy mazava amintsika ny fomba an'Andriamanitra. Inona re ty raha ataon'Andriamanitra amiko ty? Tsy mazava aminao. Ny fomba an'Andriamanitra dia mamindra fo izy, ny fomba an'Andriamanitra dia mamonjy izy, ny fomba an'Andriamanitra dia mamela heloka izy, ny fomba an'Andriamanitra dia manafaka izy. Zay dia ataon'ny Lotera hoe fanjakan'ny tananakavanana zay.
ny tananakavanan'Andriamanitra ny zavatra manavana anazy zany dia ny mamonjy, mamela heloka, manadio, magnafaka. Misy koa nefa ny fanjakan'ny tananakavia. Ndraindray dia tsy fantatrao ny ataon'Andriamanitra. Ianao mivavaka kanefa mafy ny mahazo anao, sy zaka ny mahazo anao, sy fantatrao maizina aminao zavatra sasany. Inona ny antony zao? Inona ny antony zao? Miafina ny fomba fitolan'Andriamanitra sika tompoko. Ao anatin'izay dia misy zavatra omeny asika fa sy azo, sy hita zany, sy mazava amin'sika zany. Ny fiainan'ny olombelo rehetra dia misy an'izany daholo. Misy zavatra omen'Andriamanitra anao, toa mipahasorana ihany dia omeny anao. Kanefa ndraindray dia ao anatin'ny sarotra be anao vao mahazo azy. Efa teoriana anao vao manao hoe soa ihany hanapahoriana mba handraisako ty fanomezana avy amin'Andriamanitra ty. Fa tsy misy olona maniry hampahoriana zany tompoko. Fa ny fahoriana na ny zava-manahirana dia tonga rehefa sy apoizina zany, sisy maniry an'izany. Fa ny fomba n'Andriamanitra ny tena hambara tompoko. Andriamanitra mandray tanana ny fiainasika. Na dia ao anatin'ny zava-sarotra azy dia Andriamanitra dia mahay manome zavatra sika na dia ao anatin'ny zavatra sarotra azy. Fantatra zany. Eto amin'ity teny anjarasika ty dia ny mpiandrondro no ndrela zany anjely hoe misy mpanjaka teraka ho anareo, misy mpamonjy. Dia zao ny famantarana ho anareo: zazakely mena vava voadidina lambanjaza matory ao am-pihinanam-bilona, io ny mpamonjy. Nak'izany ve dia tsy raharaha be zany? Fa ny fanahin'Andriamanitra nitarika ny mpiandrondro. Fa raha sy nitarika ny fanahin'Andriamanitra izy dia ahoana moa ny hinoana an'izany? Ianao koa ve dia mba hinoan'izany raha ilazan'olona zavatra tahaka an'izany? Ary apahitra riny no misy ny mpanjaka? Ary amin'ny tranon'omby reny misy ny mpanjaka lehibe? Hinoan'izany va ianao? Fa izy reto mpiandrondro reto efa notariky ny fanahy izy reo. Ka dia nandeha, dia nahita, dia nino. Sy misy mahay mampino afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa zao ny zavatra anankiray lehibe, famantarana ka izy ity. Famantarana ho izy. Ino moa ny atao famantarana? Ny famantarana dia marika hita maso, manondro zavatra sy hita maso. Ka inona ary mitondroiny ity zazakely mena vava voadidina lambanjaza ty mandray am-pihinanam-bilona ty? Inona no ambarana? Inona no zavatra sy hita maso no ambarana? Inona zany zavatra asan'Andriamanitra any an-danitra no ambarana? Iza ny mahita ny any an-danitra? Sisy mahita ny any an-danitra tompoko. Ny zanaka ihany no milaza hoe tsy misy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay teo tratran'indray izy nanambara azy. Asan'Andriamanitra sy hita no tondroin'ity zanaka voadidina lambanjaza mandray am-pihinanam-bilona ity. Asan'Andriamanitra sy hita izy. Inona zany asan'Andriamanitra sy hita zany? Andriamanitra lasa kely bitika izy, kanefa ny fahakelezan'Andriamanitra dia lehibe. Io ny mamonjy asika. Andriamanitra lasa kely no sika azy, satria sika sy mba matory hatran'ny omby zany. Kely no sika azy. Ny fahaditihan'Andriamanitra no amonjeny asika. Amin'izay ny olona dia manao aiza ny zavatra lehibe amonjena, tahaka ny ofisier siriana anankiray tamin'ny andro fahiny, nanantona ny mpaminany ka boka. Dia hoe ny mpaminany hoe mandehana mahandro amin'ny renirano ao Jordana anao dia adio ny hoditra ao. Dia mba misy rano tahaka an'io sara lavitra noho io any aminay, ka inona nataoko iny? Misy rano sara lavitra noho io any aminay any. Nody izy miavonavona. Sy zaka sika zany ny zavatra sotra loatra, zavatra madinika loatra dia sy zaka sika zany. Fa zay ny fomba n'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia hita ihany izy, fa amin'izay madiniky sy apoizisika no ahitana azy matetika. Ny fahakelezan'Andriamanitra io no mamonjy asika.
ny fahakelezan'Andriamanitra no lehibe lavitra no asika zavatra mifanohitra be zany. Andriamanitra kely nefa mamonjy asika, kanefa Andriamanitra lehibe koa satria Andriamanitra raha teo. Fa tena zava-miafina dia zao Andriamanitra kely. Ny fahakelezan'Andriamanitra dia ao amin'ny Jesosy zanany. Io Jesosy io dia kely izy, kely ara-sosialy izy io. Sisy ny hevitra azy na inona tahaka ny voasinampy zay kely noho ny voa rehetra, kanefa tena ao miafina ao ny zavatra rehetra, miafina ao ny hazongeza be amin'ny ho azy. Ka dia zay zany Jesosy io ambara io, Jesosy tena ny asan'Andriamanitra. Ny fahakelezan'Andriamanitra dia raisitsika ao ny Jesosy zany. Io ny famonjena toko. Raha lazaina hoe inona ny famonjena dia zao, ny famonjena dia ny fahakelezan'Andriamanitra. Io fahakelezan'Andriamanitra io no mahatonga anazy hidina. Ny olona manao hoe ny olona dia hiakatra izy midina. Andriamanitra midina mba hamonjy asika, mba hamonjy anao. Zay no vaovao tsara resika amin'ity filazantsara no ity. Ny fahakelezan'Andriamanitra ve zazakely mena vava voadidina lambanjara mandreo mpihinanam-bilina, iza ny hanapoany zany? Andalovan'olona fotsiny zany. Soa ihany fa misy mifanahy sika, ny fanahy no mitarika sika hamantatra ny fahakelezan'Andriamanitra ka handraisa sika ny famonjena. Raiso ny famonjena, azo atao sinosinona ny fahakelezan'i Jesosy fa ho zavatra rehetra mahasoa sika, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Voninahitra eo an'Andriamanitra raisitranaka ny fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra vao malak'izay raiso ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tomposika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.